Bonjour Daoul Skareich, Salama Daoul. Salama Daoul Skareich namana tam réseaux sociaux. Rô misy fanambarana ty ataoka, fanambarana anisan'ny mampalahelo. Vaovao ratsy mampalahelo. Amin'ny namatsika prête tandrazana antsika. Namatsika mitady avinahitra ny ivelany any Mayotte any. Misy vehivavy anankiray izay manana anarana hoe Armela Florent. Zaza vavy mbola 7 taona izy io. Vonoin'olona tamin'ny Malihariva tany Mayotte. Satria tamin'ny Maly zareo Malihariva niaraka amin'ny namany mandeha mirevirevy. Rehefa nirevirevy niaraka amin'ny namany izy tsy misotro toaka akory, tsy misotro toaka izy. Rehefa niaraka amin'ny namany izy dia nisy niantso tamin'ny zareo mirevirevy tao, dia nisy namana lehilahy zany niantso. Dia rehefa niantso io olona io dia lasa le vehivavy io. Vehivavy io lasa nandeha nanantona olona niantso anazy io. Dia rehefa any izy dia antso izy vaovao koa. Dia gaga ny namany hoe tô tsy niverina Armela. Dia rehefa avy eo amin'izay tadiavina fa presque 4 heures de temps après aty tamin'ny maraina zany. Dia efa faty nefa vata mangatsiaka no hita. Maty le zaza marina fa vao tonga 1 mois izy any Mayotte. Dikan'izay izy tsisy havany koa any fa nandeha rery. Dia izy tratry ny faty zao satria ny famonoana habiby nataony sasany. Dia mirazana zao mbola ao any amin'ny hôpitaly ana morgue. Fa reo any Mayotte zao je pense que mivory reo zareo zay vehivavy io. Tady hevitra ahoana ny atao. Lasa le razana makany Ambilobe. Satria avy any Ambilobe io vehivavy io. Io zazavavy io, zaza mantsy mbola 19 ans zany any mbola zaza. Io zaza maty io. Ka izay nahatonga anahy nanao ty vidéo ty mampilaza sy mangataka fifanampiana zany surtout Ray aman-dreny any Ambilobe rehefa nantsoina tsisy zavatra raisina amin'ny tanana. Dia nangataka fanampiana ny Ray aman-dreny hitondrana ny razana makany Ambilobe. Mbola tsy afaka manome anarana numéro téléphone n'olona zaho fa ana hoe manao metsika le fanampiana fa miandry ny fivoriany zareo any Mayotte. Vita ny fivoriany zareo any rehefa mahazo contact zaho dia tsy maintsy alefako eto, publieko eto le numéro dia le sarin'ny razana mantsy fa ty sarin'le tovovavy fa ty amiko aty fa miandry le numéro zay za dia alefako eto foana le publication. Ka ho antsika any Mayotte na Madagascar na La Réunion na France toute andatsika fanontanana parce que zazazany akory ny faty vonona feno habibina namonoana anazy na tsipina amin'ny sisiny akatakata alaala comme ça vraiment efa tout nu nanaovandreo tena mampalahelo, tena mampalahelo be mihitsy. Nefa izy vao tonga 1 mois any Mayotte tsisy havana tsisy inona fa dia fa hoe namana trotra comme ça foana no fatany any. Ka angataka antsika zao zany amin'ny fanambarana ty mba fanometana antsika, fanolotana antsika. Surtout tsika ny ivelany aiky fa miray hina betsika. Na hoe misy razana ohatran'izany tsika tena hitako hoe mifanampy. Na avy any France na avy fa ivelany daholo dia mifanome tanana. Ka izay mahatonga manao antsoavitsika fa mampalahelo ny zava-misy faty tampoka be zao. Ho an'ny zaza izay tsy manatsiny vonoan'olona tsisy dikany ohatran'izao mba handefasana le razana makany à Madagascar. Ometsika vaovao foana, omeko vaovao foana nareo rehefa avy eo fa miandry ny fivoriany zareo any Mayotte za. Rehefa tampotra ny réunion zareo dia tsy maintsy mahazo numéro téléphone, tsy maintsy sina olona lehibe iray any
mba responsable karakala le razana ampodina anazy makany ambelobe zay sy zay ry havana sy namana sy tapaka fa de mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany any raha tompoko vavy mirary fiononana feno am'izao zavatra mandalo zao very zanaka zany de fa mafy zany fa de mionona fa zay koa lahatra zay sy zay fa mahazo to daholo de misaotra mialoha tsika ho an'izay manana ampopo ho fanampiana ny fianakaviany maty